herinaratra afaty atoko. Dia izay le fanontaniana hoe mandra-pahoviana ny iainana nyity fijaliana amin'ny resaka herinaratra aloha ny anankiray dia ny angovo zany. Ny zava-misy dia zao, manana olana goavana eo amin'ny resaka angovo i Madagasikara. Amintsika amin'ny teny zao, manana olana goavana amin'ny resaka angovo. Io angovo tsy herinaratra ihany fa misy angovo hafa ihany koa. Zay zany zao no iainantsika, manana olana. Dia rehefa manana olana goavana sika amin'ny angovo dia mahagaga nefa. Etsy akaiky etsy dia mandeha ny fitenenana hoe atsony anareo mpandraraha, atsony anareo mpanambola avy any velany ampiasany volanareo aty Madagasikara hanangana orinasa. Fa aty Madagasikara dia tena ahafahana mivelatra. Iza ny olona tonga aty? Iza ny olona tonga aty amin'ny resaka délestage lava reny? Izany zao dia efa nandeha sady ny fitaraina namaly hoe efa nisy sady ny délestage vao tapitra ny fetim-pirenena dia io fa miverina ny délestage. Be dia be no taraina tany amin'ny faritra izay nisy azy tany, madilo mihitsy ny sofina hoe tapaka andray sy ny sisa indray. Zany foana zany ve ny iainana eto? Zany foana no iainana eto. Dia etsy anefany amin'le hoe politika aseho amin'ny any ivelany dia hoe tongava aty nareo mpanambola vahiny, tongava aty a Madagasikara ampiasa ny volanareo manangana orinasa aty. Ka ny orinasa eto raha maty ny akamarony, akoatran'izay mipotehana dia maty ho azy, ka maty ho azy tsy tafavoaka. Satria maninona? Akoatran'ny hoe olana hafa dia ohatra hoe ny faratsiany lalana sy ny sisa dia eo le hoe olana amin'ny angovo. Isika nefa ato anatin'ny firenena dia manana hoe ministera manokana misahana an'izany angovo izany. Misy antony izay. Fa rehefa tsy mipetraka tsara, rehefa tsy matanjaka ny angovo zany izay hoentina miasa, tsy misy toe-karena mandeha zany. Mandeha fotsiny mantsy le fitenenana hoe tena atao mihitsy hampatanjaka ny toe-karena, ny fandrarana sy ny sisa. Eo aloha ny tontolo ambanivohitra, iny anankiray goavana be iny. Fa raha vao mandeha amin'izay hoe resaka fampandrosoana izay, tsy afaka miala ao mihitsy ny resaka angovo, na tiantsika na tsy tiantsika. Tsy isika akory no miseho dadany eto ka hoe andeha ho tsojerena ny angovo fa mandeha amin'izao io. Io zany zao ny iainantsika. Problema na angovo anie makofina Madagasikara amin'izao fotoana izao. Problema na angovo kanefa le izy azo tena hoe karakaraina tsara raha nisy finiavana fa any amin'ny zavatra hafa no mahamaika ny sasany. Zay foana le izy. Ahoana moa no andehanany ny toe-karena tompoko raha ohatra ka ny angovo izay entina manodina ny orinasa sy ny masinina sy ny etseroa tsy maharaka na kely na ratsy qualité, tsy tafavoaka mihitsy na inona tenentsika. Fa le zany rehefa atao dia tokony ho tafavoaka. Ary ho an'ny Madagasikara raha ny tenenindreo mpandinika sy ny manam-pahaizana maneran-tany dia Madagasikara tompoko dia manana ny antsoina hoe atoa izay nomen'Andriamanitra amin'ny resaka voajanahary io ka ahafahana manodina an'ireny zavatra nomen'Andriamanitra eny ho lasa angovo. Inona zany no tokony efa natao hatramin'izay nefa tsy natao? Inona no tokony natao nefa tsy natao? Izay eto tsy mitovy amin'ny fisainan'ny sasany hoe tsy manome vahaolana fa avelao ao. Tsy hany mihitsy satria firenena iraisany ity. Ny zavatra tokony natao zany efa hita zany fa hoe ho sepitra le orinasa mpamokatra herinaratra, izay mpamokatra herinaratra moa zany angovo isika hoe ny JIRAMA zany hoe tena ho sahirana satria be dia be ny filana, be dia miakatra ny filana, miakatra ny mponina sy ny sisa. Le famokarana herinaratra nefa ny eo ihany ny eo dia dikan'izay ho sepitra. Le izy zany dia tokony misy projet parallèle mamokatra angovo hafa akoatra ny JIRAMA mamokatra herinaratra hafa, na tsy tonga raha dia hoe ngeza be fa mba hoe mandeha tsikelikely na ohatran'izany.
fa le izy tsy de hita tsy hita le izy fa de zao metehatra amin'ny jirama nefa le jirama efa tsy tafavoaka efa sepitra ry zareo anefa tsy miaiky fa hoe tena tsy tafavoaka ty fa de eo aloha de aty indray de hoe omena subvention indray de 100 milliards indray zany foana no entsika nefa le izy efa hita zao hoe tsy tafavoaka zay ny atao hoe fitantanana ary mitombona ny fitenenany ny mpanohatra manao hoe le fitantanana mihitsy no tsy tafiditra ao anatin'ny fitantanana ny fijerenao ny mijery lavitra tafiditra ao tsara mihitsy zany fa tsy misy an'izay hoe atetika asa hafa izay zany hoe io zany ny jirama io izy eo efa sepitra izy io dia raha famokarana angovo zany tokony mijery fomba hafa ianao zany hoe ahoana no amokarana angovo amokarana herinaratra akoatran'ity efa reraka ity fa tsy hitanao izay zavatra izay aka ohatra tsika mba hampazava azy misy zany ny tena hoe angovo zany fampiasan'ny maneran-tany hatramin'izay hatrany amin'ny taona 1960 de netehatra ny tao ambanin'ny tany tao sy tao ambanin'ny ranomasina tao inona moa zany io zany pétrole io zany tena mampiasa an'io daholo ny akamaroan'ny firenena amin'ny azahoana angovo zany dia eo ny aritany na ny charbon de eo ny gazy io magidragidra ny Eropa io amin'ny adiny Russie sy Ukraine ity gazy manana ny toerany be dia be ny gazy fa le gazy le trohana zany le trohana vao ambanin'ny tany no tiana tenena zany hoe efa ao le izy efa nataon'Andriamanitra ao ambanin'ny tany ao fa sotomina fotsiny miakatra aty ivelany de ny Rosianina moa tena enjana be amin'io de mandeha ny reny tuyau ngeza be reny reny biso ngeza be reny de miparitaka any Eropa sy any amin'ny firenena maro zany io le antsoina hoe gazy fossile zay zany tena ampiasainy izao tontolo zao dia akoatran'izay ny any amin'ny tany mandroso any mampiasa ny antsoina hoe énergie nucléaire dia akoatran'izay ihany koa efa mampiasa miditra lalina antsoina hoe énergie renouvelable hoe angovo zany azo avaozana sy ny sisa zay zany no zava-misy any de io zany zao fa misy olana ny gazy le avy any Russie de avy hatrany ny firenena Eropeanina zay antavana zay mihitsy le izy zay nitavana ny gazy rosianina de mitady vahaolana satria misy ny fanasaziana atao an'ny Russie zany amin'ny resaka toe-karena mba tsy hahatonga ny Russie ho afaka mampiasa vola sy mamatsy vola amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana hidaroana ny Ukraine zay ne le izy dia kendaina zany ny gazin'ny rosianina de tsy maintsy misy fiatraikany amin'ireo firenena zay mividy ny gazy rosiana zany sy mivelona amin'ny gazy avy any Russie de eo ihany tompoko ny fitondrana any Eropa dia mijery vahaolana satria efa hita le fiatraikany hoe ahoana ny hoe zao zany fiatraikan'le tsy fisian'ny tsony ny gazy avy any Russie makany Eropa de eo ihany ny firenena maro eo amin'natin'ny vondrana Eropeana de mijery vahaolana hoe eo aloha ny vahaolana apotomoty de eo ny vahaolana lavitrezaka de efa mandeha ny fijerena ahoana zany tsy maintsy mitady fomba zany aizandray tsika no akagazy any Algérie any Norvezy any amin'ny faritra avaratra Eropa iny satria tany mantsy ny tena namatsy ny gazy tany amin'ny taloha zany fa rehefa niditra amin'izay ny Rosianina dia ny Rosianina ny tena natanjaka tamin'io resaka gazy io de tena mikondo ny mpitondra any Eropa satria misy fiatraikany amin'ny resaka angovo na ny énergie any amin'zareo ity resaka hoe fikatson'ny gazy avy any Russie ity de inona ny ataony mitady amin'ny fomba rehetrarehetra ny sasany miverina amin'ny charbon na ny aritany zany dia ny pétrole moa zany efa atao hoe tsy de tena mitrifana loatra amin'ny fandaniana ny pétrole satria efa manahirana ihany koa izy io amin'izao fotoana zao dia eo ihany koa zany ny fijerena fomba hafa hoe aleo sika miditra amin'ny atosika mafimafy ny momban'ny énergie renouvelable resaka hoe panneau solaire herinaratra azo avy amin'ny masoandro ny resaka éolienne sy ny sisa de eo ny resaka hoe raha gaz zany
dia avadika ho gazy izay azo avadika ho gazy. Zay zany ny endry zareo. Dia saika hoe nidina reny centrale nucléaire reny, ohatra hoe ny tany Allemagne, dia zao zany zao ohatra ny emitra indray hoe aza mbola hidina aloha fa io mbola azo ampiasaina io aloha satria afo ty resaka gaz rosiana ty izay tsy fantatra zay ny hafarany io zany ny olona. Ny tsika ny problema momba ny angovo efa nisoko miadana dia zao tsika mbola eto ihany. Tsisy ny hoe politika izay tena hoe paralelina mba ahafahana hoe mamonjy an'ilay vahoaka satria maninona eo ny tsy fahaiza-mitantana dia eo ny resaka fitiavan-tena. Zay ny zavatra hita. Zay mpanao gazety aloha rehefa mandinika dia zay ny zavatra hitanay aloha fa lizy azo atao tsara. Efa sepitra le jirama dia maninona ianao raha mijery zavatra hafa amronana, amikarana angovo, amikarana herinaratra akoatra ny jirama. Raha misy ene zay dia mba maivamaivana kokoa zany ny saritra zay zakain'ilay orinasa mpanjakana, orinasa malagasy antsoina hoe jirama. Dia ozy izy tsika hoe zany ve dia ho vita, inona ary no atao? Efa nitenenina atao hoe be dia be ny ato afaka mamoronana angovo. Ohatra anankiray zao. Tamin'ny fotoana izay tantanan'ny président Ravalomanana amin'ny firenena dia nisy fotoana tamin'izany Patrick Aramiaramanana no ministry ny angovo, misahana ny ministeran'ny angovo. Dia jerena zany hoe azo atao tsara ny mamokatra herinaratra akoatra n'le jirama zany. Eto zany tsy miresaka jirama mihitsy. Dia nisy tetikasa anankiray atao hoe modely natao tany avaratra tany amin'ny tanànan'ny Zofraville, tany milalina makany Tserana anazy zany. Dia ohatra ny miditra lalatany zay dia any mandeha lalatany dia fokontany anankiray somary avoavo toerana le izy. Dia atao zany nanaovana an'le projet tenanay tany mihitsy nanao ny couverture médiatique niaraka tamin'ny Pakasary Rivra Jonarvel, ny caméraman niaraka tamin'ny tenako tamin'izay nandeha nakany miaraka tamindreo manampaizana. Izy io zany dia fiaraha-miasa tsy tadidiko izay niaraka tamin'ny Suisse izay na iza fa firenena européenne le izy dia fokontany anankiray dia inona no nataotao satria ny mandrivotra be amin'le inona moa le rivotra be any amin'iny faritra avaratry ny nosy iny Dego, amin'iny faritra avaratra andrefan'iny zany mandrivotra be dia Varatraza, inona moa filaza azy zay le izy. Dia misy rivotra foana dia io rivotra io zany tsy vidim-bola dia natao ny resaka hoe fakana herinaratra amin'ny resaka éolienne zany. Misy an'le hélice be reny poteau dia misy an'le hélice mihodinkodina anankiroa fotsiny. Ety lavitra ety ianao dia efa mahita an'le hélice mihodinkodina dia iny no mamokatra herinaratra. Afaka nandrakotra an'ilay fokontany ny herinaratra no vokarin'io hélice be anankiroa io. Tsy isy idirany jirama zany ary tsy todiny jirama mihitsy satria le izy ary akodaoda be ary. Dia jerevana amin'izay ny ao anatin'ilay tokantrano isan'isany misy frigidaire, misy fera, misy le fitaovana ménagère reny, le fampiasa any an-dakozia reny, isan-karazany mihitsy any akodaoda any ny jiro mirehatra tsara. Tsy misy mihitsy ny olana ary tena hoe tsy lany ilay herinaratra tao amin'ny isa tokantrano tao amin'ilay fokontany. Anjatony teo le trano zany izay natao hoe nahazo vokatsoa tamin'izay zavatra zay. Zany zao ohatra anankiray. Asa moa zao ny farany lizy na mbola mandeha na tsy mandeha intsony, tsy fantatra intsony moa fitona amin'ny président Ravalomanana moa narotany sasany ankeriny iny dia tsy fantatra intsony le izy hoe ahoana na ahoana. Zay tsy miverina tany intsony moa zany fa lamina tsara ny olona tamin'izany. Fokontany ray manontolo zany zao afaka atao. Maninona ny tsy atao le izy fa araka ny fitenenana teo hoe le izy ane fantatra hoe ity mitondra soa, ity mitondra vahaolana fa tsy atao. Fa maninona ny tsy atao eo ny fitiavan-tena
ary eo ny tsy fahaiza-mitantana, eo ny tsy fahafantarana amin'ny priorité, inona zavatra tena ilain'ny olona tsy fantatra fa dia ohatrany mandeha fotsiny. Misy teny moa hoe jonjom-berany, asa fiteninina zany, fa eno zany any amin'ny fiarahamonina hoe le fitondrana firenena zany dia ohatrany hoe jonjom-berany ihany fotsiny. Zay tonga ao an-tsaina indray taitaitra eo dia hanao an'izao, taitaitra eo dia hanao an'izao. Ka fitondrana firenena amin'ny resaka hoe lalan-tsaina taitaitra dia tsy mety. Fa le hoe inona ny tena mahasoa ny olona. Zay zany zao le resaka energia dia efa milamina zany zao zay aloha. Milamina aloha zany hoe voavaha ny olana ho an'ilay fokotany. Ka raha misy an'izany be dia be elisy anankiroa fotsiny dia efa mahavaha olana amin'ilay energia éolienne. Ka raha misy an'izany be dia be mitsitokotoko dia efa mba memaivana ny sary zakain'ilay jirama le olana jirama zany amin'izay fotoana izay dia vahana tsikelikely. Dia ny ato mandeha ihany koa ny famoronana herinaratra sy ny angovo. Ohatra anankiray koa ahafantarantsika hoe azo atao tsara ny mamokatra angovo io resaka gazy zao. Betsaka ny mpikaroka, betsaka ny tanora mpikaroka ny amin'ny hoe mikaroka momba ny gazy izay ampiasaina io na amin'ny fandrahoan-tsakafo na amin'ny fanafanana trano. Ny gazy koa any Eropa azahoana herinaratra. Ny Eropeanina mampiasa an'izany. 4 taonina isan'andro kay ny zordiran'ny Tananarivo. 4 taonina isan'andro ny zordiran'ny Tananarivo. Boribory tany anakenina no resantsika. 4 taonina. Dia arinaiza ilay zordiran'ny Tananarivo. Arinaiza. Dia arina ny Andralanitra dia hoe avy rehetra ny tanàna dia izao sisia dia hoe mahatenenina ny olona mba hadio sisisa. Iny zany le mahazatra antsika. Dia hoe diovina ary le tanàny, diovina dia misy mandroaka fako dia misy camion sisisa. Fa le zordirana Tananarivo arina any amin'ny toerana fanariana azy. Fa io zordira io afaka avadika ho angovo io. Efa tenenina foana zany. Zany zavatra tsy indrindrandrindra amin'ilay faran'ny taona krismasy taom-baovao. Fa tena be fako anie ity Tananarivo ity Fa io fakona Tananarivo zany dia verivery fotsiny izy io. Fa azo avadika io ho gazy. Azo avadika io ho angovo ampiasaina. Tamin'ny fotoana tantanan'ny Neny Lalao Ravalomanana ny commune Tananarivo Renivohitra efa nisy resaka io zavatra io Efa tena natao mihitsy ny étude momba an'izay. Fa ny lizy moa tateoriana tsy nitoy le lizy satria tsy lany ny candidat antime fa olo-kafa ny lany dia tsy fantatra intsony izay nefa rany fa ny zavatra hita aloha zany zao dia verivery fotsiny ny zordirana Tananarivo nefa azo avadika. Inona ny antony tsy hanaovana an'izany? Inona ny antony tsy hanaovana an'izany efa mahasoa ny rehetrarehetra ilay izy. Tsy mitombona mihitsy ny fitenenana hoe ny gazy izay andrahoan-tsakafo dia natao ho an'ny mpanan-karena, natao ho an'ny andrenivohitra, natao ho an'ny metimety farim-piainana. Zany mantsy ny eritreretintsika. Io gazy le andrahoantsika sakafo tsy marina zany, tsy mitombona zany satria raha ohatra ka misy ny famokarana gazy any amin'ny faritra any ambanivohitra ary ny any an-dafy ihany ny any ambanivohitra dia mampiasa gazy, tsy dia mampiasa kitay izany intsony, tsy mampiasa charbon fa gazy. Ilay gazy zany tsy natokana ho an'ny andrenivohitra fotsiny. Raha ny tena izy fa afaka mampiasa an'io daholo. Ka inona ny tsy ampiasana, inona ny tsy amokarana gazy afaka mamokatra isika satria isika manan-karena zordira. Manan-karena zordira kanefa dia mijalijaly amin'ny angovo, mijalijaly amin'ny gazy izay raisitsika fotsiny amin'ny fandrahoana sakafo. Raha iresakitsika hoe fikajiana ny tontolo iainana. Le zordirany ho avadika gazy dia efa fikajiana ny tontolo iainana izay. Tsy miaina an'io fofona be sinisisy io. Inona zao misy fotoana tsy voaroaka ny zordiran'ny Tananarivo dia misy problema le fidirana ry Andralanitra zany dia mila bulldozer sinisisa. Fa raha atao hoe natao izay projet izay tena projet lehibe zany ao anatin'ny 2 taona ve dia tsy ho tafatsangana ny orinasa manodina an'izany. Fa ny any an-dafy ihany tompoko ny zordira dia efa miodina ary tsy avadika ho gazy ihany fa misy ohatra hoe plastika dia efa misy triena zany le izy
dia efa tonga dia afaka anaovana zavatra hafa dia mahasoa le izy. Zavatra anankiray ihany koa eto tsika miresaka tsara mihitsy amin'ny resaka teknika ny resaka eto so indray misy miteny indray miteniteny foana indray le miara-manonja ny MBS tsisy resaka miteniteny foana zany fa resaka teknika ny resantsika eto resaka fampandrosoana ny resantsika eto. Dia misy indray zany ny fanontaniana manao hoe firy taonina isan'andro ny maloto any amin'ny WC an'ny isan-tokantrano eto Antananarivo. Dia ozy indray zao ny sasany inona koa zany, inona koa ny resahana zany fa zay le izy firy taonina isan'andro ny maloto zany any amin'ny WC any amin'ny cabinet atsika any isan'andro firy taonina fa io zany io maloto io any amin'ny WC atsika io any amin'ny cabinet atsika io mialatsiny aminareo zay mety misakafo dia azo avadika ho gazy io efa nisy resaka an'izany tamin'ny fotoan'androny teto Antananarivo azo avadika ho gazy io azo avadika ho enerzia io fa ny antsika very fotsiny ary any ivelany any efa manao an'izany very fotsiny ny antsika dikan'izay zany dia ny hoe be dia be ny zavatra azo avadika ho angovo raha ny eto Madagasikara efa misy ny fanomezan'Andriamanitra fangano masoandro vidiam-bola fangano rivotra vidiam-bola asa ny malotonao any WC anao andrany zany mety ho vidiana raha ohatra ka atao zay resahana teo zay tsisy vidiam-bola fa tena hoe fanomezana avy amin'ilay nahary fa isika no mitady zavatra lavitra isika ny tsy vonona isika mihitsy ny tsy anao zay ny le hoe mitsinjo lavitra tsisy idira vatsitsinjo mihitsy zany le vatsitsinjo zany resaka hoe tampon kely fotsiny hoe famonjena vetivety zay ny dikandreo hoe vatsitsinjo raha ty amin'ny resaka sakafo fa ity tsy zany ity tena hoe tetikasa lavitra mihitsy hitsinjovana ny any orina ohatra zany zao le resaka hoe éolienne famatsinana jiro tamin'ny alalan'ny Elisy tany ambanivohitra Sofraville tamin'ny andron'ny Patrik Ramiaramana tamin'izy ministry ny angovo ny tantaraina teo tsy lany le angovo tsy lany le herinaratra fa na mbola misy fokotany roa fanampiny na telo fanampiny tsy lany. Dia tamin'izay moa zany dia hoe organisation fotsiny natao hoe resaka participation symbolique no nasaina nataon'ny olona tao amin'ny fokotany tao zany azy izay nandoa 10,000 ariary isaky ny tokantrano angamba izay na inona na firy ny lany ao zany dia zay satria ilaina ihany koa zay satria tsy maintsy misy ny fikarakarana andreo fitaovana zany dia misy teknisiana sy ohatran'izay zany ny resaka eto Madagasikara. Dia zao no nataon'le mpanao gazety namana zay mpanao gazety vahiny vous êtes nul inona ny dikan'izany tsy mahay ninina nareo menatra mihitsy ny tena dia hoe ahoana izay no lazainareo fa tsy mahay ninina eo aminareo daholo ny zavatra rehetrarehetra ahafahana mamokatra eo ampelantananareo zay men'Andriamanitra aloha ary zay ny tokony ho izy tompoko amin'ny fampandrosoana ny firenena anankiray inona aloha ny zavatra eo ampelantanana dia miainga amin'iny fa tsy ndeha hiazakazaka ary ananina ry dia ohatran'izay koa ny olombelona inona ny izaviny eo ampelantananao fa tsy tonga ianao dia hoe anilika tony tsy ekipa tony ary tony tsy akamo tony dia ary fa raha ohatra ianao zany hijery fampandrosoana ny firenena dia ozy malagasy hoe mifahendrena malagasy hoe zay tsy mahay spiky mahay fatram-bary tsy hijerena resaka loko politika io fa rehefa hoe vitany tia nefa tsy hainitsy dia mifameno izy zay ny tena zava-dehibe fifamenoana no zava-dehibe fa raha voale hoe resaka gesta mibetsaka sy ny sisa hoe misaozao nefa ianao tsy makaizakory dia tsy mety mihitsy zay tsy tafavoaka zay inona zany ny tiantsika amin'ntinana azy andravonana azy dia ny hoe tsy tokony hisy mihitsy ny problema momba ny angovo eto Madagasikara manana problema ny jirama vahana amin'ny problema ny jirama vahana amin'ny tokony ho izy misy tsy fetezana ao amin'ny fitantanana tokony vahany zany fa akoatra zay tokony ianao any reto dia
tokony atao le izy fa le izy tsy atao de rehefa tsy atao le izy a dia miteraka afahantrano de le olona zany a le vahoaka malagasy zay tokony hisitraka n'lay fahasoavana avy amin'ilay izy de lasa tsy fahasoavana ny azo fa lasa problema no iainana isan'andro de mipetraka ary le fanontaniana hoe mandra-pahoviana ny fijaliany ny raha malagasy eo amin'ny resaka angovo fa rehefa mijaly eo amin'ny angovo tsy misy orinasa miodina zany eo tsy misy orinasa miforona zany eo ka ahodina amin'inona reo ahodina amin'inona ary lay orinasa ianao miteny hoe andao ry mpanambola vahiny aty Madagasikara de lestasona ny enany kina ny orinasa atsangany eo ny qualité an'ilay courant ambany ka inona ny orinasa ny sasany ny tonga de masinina be tena entsana be no ataony io izy manao projet ary nefa tsy arakarak'izay le izy de lasa mandainga zany isika ao anatin'izay rehetrarehetra izay efa tonga moa namana fanira zafy manantany andray fitenenana izy fa mbola manomakomanao izy fa ity resaka angovo ty resaka tena iankinany aipire izy io saingytsika de miodikodina eo amin'le jirama zay zany de teneninay foana zay miodikodina eo amin'le resaka jirama efa sepitra le jirama de io foana ny resaka dia tsy fantatra tsony hoe ahoana zany ny iafarany ty raha ty nefa eto akaiky eto misy ato be da be azo trandrahana amin'ny karana angovo fa tsy atao satria maninona mety hoe tsy hay fa eo ihany koa ilay fitiavatena zao mantsy raha vao misy tetikasa eto Madagasikara eto amin'ny ankapobeny resahana resaka toe-tsaina mihitsy ty raha vao misy tetikasa atao zany hoe anao an'izao de inona mbi ao an-tsaina de hoe 4% ny ana amin'io zay misy bizina ngany ahoana mibizina amin'io ahoana ny azahoana marché amin'io tonga de zay foana no ery aloha ery ka raha vao zany le izy de tsy tafavoaka misaka tsy miroro zany ahoana zany resaka langue zany zay ny ampianarana maheno an'izany tenen'ny mpampianatra hoe misy an'izany inona ny valinao eo valinao de valina zany de hoe hiakatra ny viditsoloka atsoatsy zay no valina amin'ny ankizy ka akatsika ato manana an'izao fa tsy mazava ary lay malagasy eto amin'ny taniny dia tsy mahafantatra ny tena marina momba azy tsy mahafantatra izay hoe mety mahasoa momba azy fa kononkononina izy de ny any ivelany no mahafantatra an'le izy de lasa teny marary ny teneniny avy any ivelany atsika rehefa miteny isika de tafiditra ao daholo dikan'izay zany dia mazava tsara ny fipetraky ny raharaha ny fahantrana eto Madagasikara raha isika hoe ny fahantrana amin'ny angovo dia vokatry ny tsy fahaizana mamokatra an'izay angovo zay satria eo ny tsy fahaiza-mitantana ary eo ihany koa ny fitiavatena eto amin'ity faharoa ty amin'ity resaka hoe fitiavateny ity amin'ny fitiavatena ane zany de mifanohatra amin'ny fitiavatany-drazana satria ianao rehefa hoe tianao ny tany-drazanao dia any amin'ny sisisiny adolo ny ambiny rehetra fa tena hoe fitiavatany-drazana zany tena hoe mazava zany hoe ny tany-drazana ka rehefa tsy tianao zany ny tany-drazanao de inona moa zany no ataonao eo tsy misy vokatra eo azo sy omena azo zaraina satria zay aneny tena foto-kevitra hoe ny arena ao anatin'ny firenena dia mba samy mahazo tombontsoa daholo ny tsirairay ka zao zay nahita zay fa misy tokantrano tena hoe rano-tsira no hinanana vary satria zany le sira mba hoe manome tsirotsirony satria ny sira hono tsy miakatra ny vidiny fa ny sira tany koa mbola lafilavitra noho n'le sira mahazatra ny sira mahazatra 200 fa ny sira tany mbola ambony be an'izay ny vidiny zany antsona hoe sira tany zany raha am'izay resak'izay fotsiny ary ara-pahasalamana iny zay zao tsy mahazo mihinana sira tam'le tsy fahasalamana teo raha mihinana de tsy maintsy sira tany ozy ny dokotera de iny zany ianao tsy maintsy manaraka an'izay dia eo zany ny fipetrak'ilay raharaha am'izao fotoana hoe tsy araky ny tokony ho izy tsony mihitsy lay fiainan'le malagasy
tsy araka ny tokony ho izy nefa tsy tokony ho zany no iainana isan'andro tsy tokony ho zay. Ny zavatra tokony atao tsy atao, ny zavatra tsy ozany tena inona ary zany. Ity antony le angovo zay mampinainaina ny malagasy isan'andro tsy asiana resaka fa zay samy teny mihitsy eto. Fa raha ohatra hoe efa natao itetikasa ohatra momba ny resaka éolienne ohatra n'le tany Zofraville hoy isika tamin'ny andron'ny président Ravalomanana, asiana an'izany tsikelikely daholo tompoko, efa be dia be. Asiana éolienne any amin'izay tany be rivotra eto Madagasikara, asiana panneau solaire, ohatra nefa naenoeno an'izay ihany fa ohatra ny style mibetsaka e. Asiana panneau solaire, aiza zao no tena tamin'ny malalaka any tapon'ny Orombe any ametrahana an'ireny. Aiza koa iny amin'ny faritry Bonglava iny mamay be any Tsoromandidy any ataovy any panneau solaire dia iny no taritana dia aparitaka, inona ny tsy ahavitana an'izany. Rehefa tsy vita, rehefa tsy afaka manao tsika afaka miara-miasa partenaire. Inona moa no atao hoe partenaire? Ny atao hoe partenaire dia mpiara-miasa, isika ny tompony raharaha, fa ny partenaire manampy fotsiny izy dia zay atao hoe pourcentage arak'izay fanarahana eo anao anazy fa izy koa tsy hoe anao hoe asa potsipotsy sy fanomezana fotsiny, zay le fahaizana zay. Ary ny partenaire tsy tonga fotsiny fa miankina amin'ny fatokisany koa io. Zay eto samy teny. Fa tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana, tamin'ny andron'ny Neny Lalao Ravalomanana, ny tantana ny commune Antananarivo, be dia be ny vahiny, tsy nahazo fanampiana zany commune Antananarivo zany tamin'izany, tamin'ny fanjakana fohy be. Fa ireo partenaire, firy ny ambassadeur tonga ao, firy ny mpandraharaha tonga ao, audience, tsy voaisa-tsony. Dia zay moa tao amin'ny communication dia efa miasa foana hoe zao ndray ianona ndray ho ny tonga ao dia manao communication zany. Tamin'ny andron'ny président Ravalomanana tsy tatsony be dia be ny hoe angataka iara-iasa amin'ny malagasy hoe inona ny azo avy nampianareo satria ao le confiance. Fa le fampitokisana zany amin'izao fotoan'izao tsy mipetraka io satria kinianao mamaika anao izara moto inona tombola ahoana ary zany. Eny io moa zany samy manana ny fomba hoentiny hoe mitantana, fa raha ny tena hoe aim-bahoaka aim-pirenena mila jerena akaika ilay resaka angovo, betsaka ny zavatra azo atao fa le izy hoe na ianao manao na ianao tsy anao. Zao zany zao efa ifaraparana ny mandat eo amin'ny herintaona mahery eo zany sisa dia ahoana zay ve ianao vao hanao an'izany efa tara loatra. Miarabanao namana faniry resaka angovo moa ny resahana teo. Ianao avy nandehandeha tany dia tonga ianao miarabanao dia anao ndray zany ny sehatra aloha zany fa iny moa tsy maintsy mba nyresahana ihany ndao ary zatsisy. Dia miaraba sady misaotra rina. Atsika moa zany miaraba nirena foana satria dia ao anatin'ny herifirin'ny atsika, ao anatin'ny fitiavana atsika samy hafa le hatsiaka sy le antsika, zany hoe herifirin'ny hatsika sy ny atsika zany dia tonga foana rina zany miara-dalana amintsika zany vao maraina dia efa manomana ary mitafa sy midinika amintsika manokatra ny fandarana. Dia zay no hanovantsika fisaorana satria avy any amin'le nambarany rina teo hoe iny amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny misy azy ary mbola mitsofotsofika any fa amin'ny enina maraina zany rina rahabe mananjary zany tompoko dia efa mandondona ty amin'ny toerana zay andefasantsika mivatana an'izay fandaran'izay. Ankoatran'izay ihany koa dia ny teknisiana tsy hoadonitsika mihitsiny satria tena miezaka nisy fahatapahana kely ny jiry taty aminay ty dia sao dia misy hafahafa mifandraisantsika ny fampitana ny fandana zany fa zay le délestat zay dia nanaraka an'izay fahatapahany jiro dia mbola mandamina azy namana teknisiana aty amin'ny MBS sy ny radio Mada dia samy anaovana ny arahaba sy ny koko daholo. Isika rehetrarehetra na vita sony fety sy ny any faritra zany mazava ho azy zay mandefa izao fandaran'izao mbola tapatapaka foana izy dia
zany ny tena olana am'ty resaka jirama ty zany a raha ohatra ka kelikely zany le fitaovana ampiasainy ato ho an'ny fiarovana am'izay fahatapahana sy fiverenana zay de efa potika daholo ndray le fitaovana ampiasaintsika ato efa niaran'zany impiritsika ary ny any amin'ny faritra moa zany de miaran'zany matetika tena misedra ny tserany aina mihitsiny zany a ny émetteur sy ny antenina rehetrarehetra zany a no zay délestage zany ke perta daholo zany ary vola miala amin'ny orinasa zay mamelo tena tahaka etony ary miezaka manao fizaram-baovao fa tsy tsapan'le fanjakana zany ary manahirana no miresaka am'zany am'le orinasa mpanjakana satria efa mipitehan'ilay fitondram-panjakana le izy am'izay fitondram-panjakana zay nanao an'izay hoe tsy fahaiza mitatana ny orinasa zany manao ny ezaka mipiasa fa ireo mpitatana sy tompon'andraikitra napetraka zany